Alléluia. De amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana vamalala eo antsika amin'izao fotoana izao a. De faly indray ny tenako mahita anao eto amin'ity androany ity a. Verinaina soamantsara. De tahiny tompony isika rehetrarehetra. De arabaina ianao a, tsy mampifoha amanaina. Tonga soamantsara indray a ny fotoana izay ahafahantsika mifampahita eto amin'ity androany ity a. Raha nivoaka teny an-tokotany teny ianao, teny an-dalana teny a, de indro fa nitahiny Jehova ianao a, ka ny anjely ny tompony manodidina anao a, de indro anao verinaina soamantsara. De tafavoreto indray a isika rehetrarehetra. De faly be mahita anareo a, ary miaraba anareo a amin'ity androany ity. Tonga soa eto amin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana handramboka izao a. De ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana, ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay marisy a, de indrindra ny miaraka amin'ny akiradio ihany koa ianao amin'ity androany ity. Izay fandarana izay ifampaherezantsika eto amin'ity androany ity a, ifampaherezantsika anatin'ny adiny sasany mahery eo a, de matoka fa ifampaherezintsika amin'ity androany ity. De matoka fa ny tanan'Andriamanitra ane a ikasika antsika tsirairay avy a. Tsy ho fotoana lany fotsiny ane fotoananao amin'ity androany ity ry havana malala, fa tena fotoana ahafahan'Andriamanitra mikasika ny fiainanao a ity fotoana androany ity. Raha androany anao vao tonga eto de teteny aminao hoe tonga soa ianao a, ary teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Ary de maretatra amin'ny farany fa za matoky fa raha kivikivy anao tonga eto a, de ahery ianao raha ambanimbany ny finoanao a, de hiakatra ihany koa ny finoanao. Ary raha ohatra hoe somary hitanao hoe ohatrany tsy de mandroso ny fiainana, de za matoky fa Andriamanitra handamina ny fiainanao a, hitany fiainanao manokana ny Andriamanitra. Ary raha ohatrany hitanao hoe feno sakatsakana, de andramina ny totoany eo anoloanao amin'ny alalan'izao fandaran'izao itenenany aminao eto androany. Za matoky fa tsy tonga fotsiny eto ianao, mety io zany hoe sendra manandalo teto fa vita planina ny amin'izany a, resy lahatra amin'izany a. De tahiny tompo ary a, isika rehetra de miaraba antsika rehetra zay efa tonga eto foana ihany koa. De androany aloha nareo manjarinareo manitsy anahy fa hitako voalohany eto moa ohatran'ny mikorotandrotana le Facebook, ohatran'ny écran misy écran visivisy eto anoloako fa samy hafa daholo no asehony. Fa raha tsy diso de Rahalatojo niditra voalohany teto androany. Tahiny tompo manokana Rahalatojo a, Anabaviaina. De tahiny tompo ihany koa i Andoandria, Randriamiajamaya, Soameva, Lovely, de Razana Tsotonia, Erika Raka, de côté camaradin'i Jesosy. De ao ihany koa i Joséphine Soamilanto, androany vao hitako teto zany a. De tena arabaiko a, de tonga soa ianao Jaid Pastelaine, tonga soa Joséphine Soamilanto, androany vao hitanao teto de faly mandray anao eto izahay. Razana Tsotonia, Kataka, Koda, Kotre. Nafinahitra ery le sary tamin'ny androany hitako teo a. Alléluia. Feno fifaliana ery, nanovany photo de profil izy. Alléluia. De ao koa i Jaid Pastelaine, de Berthe Rodine, tonga soa Marijo, de Mama Valtina, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. De tahiny tompo Tsiry Amboaramiel, Razana Monika, Sandola, Verrasoa, Misfit, Lala zany io a, Rasoa Olgaranorosoa. Dia tahiny tompo Aimé Manambotsoa, matetika aho reo sosoa reo mifanaranaraka eo foana. De Verrasoa, Aimé Manambotsoa, dia Olgaranorosoa, de Verselina, Palra Heritovo, Tojo Mikael, tsy diso a, misaotra. De Preta Marie, Amboarantsiky, de Artizanay a, izay zanaky Ranabavy Marie Charline na fantatra amin'ny arony hoe Lina. De Fity ihany koa miaraka amintsika, Nambinitsoa, tahiny Jesosy a, nareo rehetra faly be foana mahita anareo e. De ny afatra aminareo hoe maharetatra amin'ny farany a, fa za manokana ifampahery aminareo eto indray amin'ity androany ity. Androany niaraka amintsika eto a, de ranabavintsika Koda Leonie nivavaka fanombohana avy any Koweït. De izy nametraka amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. De manarinaraka azy a, nitondra ten'Andriamanitra eto androany a ranabavintsika Suzelle avy any Suisse. De nitondra ny vavaka famarana androany Razana Monika avy any Koweït a ihany koa. De maharetatra amin'ny farany a. Tahiny tompontsika hanomboka ny fandaharana ary tsika. Tahiny tompo ranabavy Koda Leonie a, hanao ny fitenenana mahereza. Tahiny tompo ary.
Tain'ny tompo pastera, tain'ny tompontsika rehetra, izay mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambenina izao. Mbola hiarivavaka isika nimboantsika ny fotoana. Ry Jesosy tianay eo misaotra anao indray izay satria mbola tafavoreto ny teninao mamy izany. Ireto izay tena velom-pisaorana aminao noho ny fitiavanao anay tsirairay avy ireto tamin'ny herinandro lasa iny sy ny anio. Mangasitrika tompo, misaotra tompo, ireto izay miantso ny anaranao masina. Be ny ratsy nataonay teo anatrehanao mamindrafo aminay mamela iloko aminay tompo. Matoky sy mino izay Jesosy mahalalo satria miantso ny anaranao. Dia hiatriketo ianao iny tenin'ny mpanomponao tsirairay avy. Apetrako am-pelantananao tompo izao fotoana rehetra izao. Ireto tompo izay mpanomponao andray anjara. Eo ny toroteny, eo pastera Melabeltra ny toroteny, eo ny vavaka fireneny tompo. Ianao no anindry lelan'izy ireny tsirairay avy. Izay rehetra sanditra eto dia apetraka am-pelantananao izany. Ary izay rehetra teneniny eto Jesosy mba hifikitra amponay tsirairay avy izay miheno eto Jesosy malalo. Dia apetrako am-pelantananao koa Jesosy malalo. Izay mbola agny miasa mandraharaha sy izay mbola any andalina Jesosy malalo. Aza velodiso amin'ny fanatrehanao izy ireny Jesosy malalo. Eo koa Jesosy malalo izay rehetra miheno ny teninao mba hikasika ny teninao zany Jesosy malalo. Ary eo koa Jesosy malalo ny fitaovana indesinay nantanterahina izany. Hiarova amin'ny ranao mady Jesosy malalo. Eo koa ny koneksionnanay Jesosy malalo. Mba tsy ho tapatapaky, apetrako am-pelantananao izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ranabavy Kodaleoni dia ho tahin'Andriamanitra ne ianao sy ny ankonanao misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara satria zava-dehibe izany mametraka amin'ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra zany dia tahin'ny tompo ianao amin'ny asa rehetra ataonao fampiasain'Andriamanitra foana ianao. Ataontsika ianao antirity androany isika ity tonga eto dia tsy tonga amina zava-mora aloha na zavatra vonjy tavanandro fa isika ny tonga eto dia manana zavatra tenaintsika any ambony any. Itirity nisy fotoana tany amin'ny taona maromaro lasa zay dia nanamarika ny sabatanay menakavy kely. Tamin'izany moa zay mbola tsy ny mianaka dia fanao sabaty zay ao tokantrano dia anisan'ny nanampahery anay tamin'izany fotoana izany izy ity ary dia isaorako mampionona nampatsiahanay an'Itirity indray androany dia valefantsika izany izy izany ho voninahitran'Andriamanitra. Dia tadidio fa ianao io mihazakazaka amina zavatra ny amin'ny mandrakizay isika. Alleluia. Azakivy fa ho an'ny mandrakizay daholo zao zavatra ataontsika izao, zao firetan-torontsika izao io sakrifisy ataonao io fotoana laninao io areranao sy ny sisa zavatra rehetra ataonao io amin'ny ara-panahy io mikasika ny ara-panahy io dia rakitra soan'ny an-danitra ary anomananao ny mandrakizay anao. Ijinjana izao tsika rehefa nirina mety mitentsika indray tena tsy ampy torimaso mihitsy ahako amin'ity fandarana ity fa ho hitanao ny vokatra io rehefa aorianao. Tsy hanenenanao io mety ozy ianao tena ohatran'ny ivavaka foana hikasika ny fivavahana foana ny zavatra atao fa ho hitanao ny vokany io rehefa aorianao. Anao Elifanto, Erika, Soeniana Natalia, Angela Iola, Antony Rina, Niana Maefasoa, Tirira Albenja, Jasika Patitsia, Tinarakotarzaka, Rolia Anisia, zany mbola tsara baiko teo daholo tonga soa daholo ianareo daholo ozy izy ny sinoa zay. Tahin'i Jesosy ary tsika meno finaritra dia aoriana an'Itirity tsika hitrafatra amin'ny ten'Andriamanitra ka ao anatin'ny Itirity ianao tonga dia maka baiboly maka toerana tsara fa aoriana an'Itirity isika dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra eraka amin'ny anabavy sy izay ndao ary isika rehetrarehetra maherezana. Il y a des jours où on est
Je t'ai parlé le sang de l'agneau, laissons brûler sa flamme. On va persévérer, les yeux sur le Seigneur. Des couronnes nous sont réservées, suivons le roi vainqueur. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel, éternel. Hey, yeah, yeah, éternel. Oui, notre assurance demeure, oui, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Oh, notre assurance demeure, oui, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel, éternel. Oh, yeah, yeah. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel, éternel. Hey, Alleloia. Votahiny tompony hoe isika rehetrarehetra navinahitry ny izy iny. Souvenir be anay mihitsy iny, alleloia. Souvenir anay be mihitsy iny. Le namarana ny an'lera teo moa dia amin'ny Matthieu 5:20 hoe miaria rena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kararana arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra, tsy misy manamitrano. Alleloia. Miinvestir ny tena manao mametraka ho anao, mametraka ho an'ny lanitra ianao a, tena hoe manao zavatra ho an'ny mandrakizay ianao e. Tena zavatra rehetra ataonao io a, zavatra tena zavatra azo antoka fa hisy vokany, tsy ohatry ny antaresy io hoe very ny volanao na very ny ezaka ataonao avy eo, fa ny tena Andriamanitra tena mampanantena antsika mihitsy hoe mahireza fa tsy foana tsy akory a ny fikerezanareo aina amin'ny Kristy Jesosy. Zavatra rehetra ataonao rehefa mino an'iny iriny tsika dia ohatry ny hoe mahafana fo zany hoe zavatra zay ataoko zao tsy misy very zao. Alleloia. Tsy misy very zao zavatra ataontsika rehetrarehetra zao, na hatramin'ny zavatra kely indrindra mety eritreretinao tsisy very. Nampahery anay zany ary anisan'ny tonga hery ainga vao taty anatinay mihitsy zany a, dia zany hira zany tamin'izany fotoana zany. Dia zay menakavy kely tamin'izany, areo mbola tsisy teo a, mbola tsisy akira-teo tamin'izany a, fa zay menakavy kely a no nanao a commencement tany anatin'izany hira zany a, tany anatin'izany zavatra rehetra zany, dia nampahery anay zany. Dia hotain'Andriamanitra hoe tsika tsirairay avy a, hiaingo dinina Andriana Soly mbola tsy nandrapaiko a, dia i Angela io ve efa nandrapaiko, dia Sandola Tianarikoto Arzaka, Rindra Hopa Tahiny Jesosy a, isika rehetrarehetra. Ndao ary
hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika mino fa efa vonimboniny ianao hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika raha tsika amin'ny anabavintsika Suzel de menofinaritra ary tsika tsirairay avy aorian'ny toriteny moa de tahaka ny mahazatra de miverina eto ihany mamirapiratra ny toriteny filazana kely fotsiny filazan-draharaha ohatry ny any am-piangonana amin'ny zoma tsika de akalaza ny fahatelo taonan'ny Akiradio fahatelo taonan'ny Akiradio moa ihany koa fahatelo taona sy folo volana ny fandarana andramoka izao zany hoe nanomboka janvier 2018 no nisy ny anarana hoe fandarana andramoka izao de nanomboka henonareo teto am'izay hoe nisy anarana fa talohan'izay zay de efa hitanareo teny amin'ny Facebook teny tany anaty YouTube tany any fa mbola ny anarany mivady manokana tam'izao moa olona rado ny hitanareo anaty tany anaty YouTube de teo amin'ny Facebook teo koa moa Rado Rakotosalama tam'izany ohatra mbola mety Rado Takalo ary nahitanareo anaty tam'izany de nanomboka tamin'ny janvier 2018 kosa dia nanomboka nisy anarana ny fandarantsika nanomboka 1er janvier 2018 nanomboka 3 janvier tsika nanomboka ny toriteny tany amin'ny radio bitsika tam'izany teto Frantsa de tao anatin'izany koa ny toriteny tany amin'ny Madagascar TV tany Madagascar Amitié TV sy Amitié FM sy ny sisa tany Madagascar de taty arina de hitan'i Jesosy reradreraka i Rado Rakotosalama mandeha manenjika radio any amin'ny 91 tam'izany zay miperaka amin'ny 77 vita ny asako de lasa aloha zany mbola mandeha manao enregistrement na toriteny any amin'ny radio bitsika zay arabaiko manokana eto raha mba eto sendra misy fotoana mijery antsika ry Rahalahy Daniel tompony radio bitsika tao Frantsa izay nafinaritra ny fiaraha-miasa tena nafinaritra ary anisan'ny zoko be tena nafinaritra ny fiarahana fa tonga kosa ny volana oktobra 2018 zany hoe folo volana teo ary avana misy zany efa alina be mihitsy manao enregistrement na toriteny satria ny toriteny anatin'ny ray volana de atao enregistrena anatin'ny fotoana anankiray tam'izany fa tena reraka tena natsapa reraka tam'izany nisy fotoana efa tantariko anareo simba ny tomobiliko indray andro nefa eo amin'le fotoana anaovana enregistrement iny de tena amin'ny efa 12 sasany alina vao tonga ny an-trano tam'izany makatsika be reraka fa araka le hira teo reny hoe tsisy verimaina reny ary tsy nitarainana tam'izany fa natao tamin'ny hafanampo toy izy Jesosy hoe zao ampasiko radio am'izay ao an-tranonareo mihitsy de tsy mivoaka antsononareo mandeha manao toriteny de faly ka de akalazana zany tsika amin'ny zoma zao tena hoe tany Canada tsy radio fa télévision tany Canada de akalazana zany tsika satria araka ny teniny taminareo mba zava-dehibe aminay zany natratran'izany hoe telo taona zany raha zany mba dingana kely nataonay de faly zay ka raha amin'ny zoma de mba eto amin'ny fianakaviana mba miinvité olona alleluia fa mba hafinaritra ny fotoanantsika amin'io izahantsika atao finaritra sasakalim-bavaka moa itorantsika an'izy io sasakalim-bavaka zany hoe manomboka amin'ny 6 sasany hatreo amin'ny sasakalo leo tsika ao anaty zoom mbola mety fiaraha-misakafo en ligne alleluia satria zava-dehibe izany tonotona izany ko de tahiny tompo ary sika filazan-draharaha moa iny amin'ny zoma tsy misy ny fandarana misandrata ary ao koa se sary tapany tadidinao de amin'ny laroby koa de tsy misy ny fangataham-bavaka fa fandarana normal ihany satria tsy de hiaro tolontsika satria fa le fandarana le laroby mantsy ary nalina ihany tsika vao tafiala eo de aleo mba nomana kely an'le amin'ny zoma tsika de mamela any aloha fa tsisy ny fotoam-bavaka fangataham-bavaka amin'ny zoma fa fandarana manokana fandarana normal fa ny zoma kosa tsika no tena anao ny tena izy tahiny tompo ary tsika rehetra meno finaritra toriteny de veneto rehefa mamelabelatra tahiny tompo ary anabavy Suzel anao ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompo tsika rehetra raisiko fahasoavana ho andray ry havana nitondra ny ten'Andriamanitra amintsika indray amin'izao alina izao ndao ry havana tsika androany mba hijery tsy ambara telo anankiray zay tena anisany mampitsotra ny tanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany tena anisany toe-po tena
ankafizin'Andriamanitra loatra izany toe-po izany ry havana, ka mahatonga azy hitodika sy hijery manokana ny mombanao. Da ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay ho hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo fahasivy andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy fahatelo. Salamo fahasivy andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, hiderany Jehovah mifoky rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindro, satria lasa niodina ny fahavaloko, irepirepy isan-karingana tsy eo anatrehanao. Amen. Andaontsika ry havana androany mba hiresaka manokana an'izany hoe fideranan'Andriamanitra izany. Tena anisan'ny toe-po tena tian'Andriamanitra izany ry havana. Tena hoe mendrika an'Andriamanitra loatra izany fiderana izany. Voalohany indrindra aloha dia ny olona izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ihany no afaka hanome voninahitra azy sy hidera azy. Ny olona ry havana raha hoe tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino an'i Jesosy, tsy kristianina, dia tsy afaka hideran'Andriamanitra mihitsy izany olona izany, tsy afaka hankalaza azy. Mifanohitra amin'izany ary ny ataony maniratsira an'Andriamanitra. Fa sika izay efa nandray azy ihany, sika izay zanak'Andriamanitra ihany, sika izay efa tian'Andriamanitra ihany, sika ihany ry havana no afaka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Misy karazany anankiroa ry havana ny fotoana hiderantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Voalohany indrindra dia aorian'ny fahazahoantsika valim-bavaka, aoriana ny fahazahoantsika fanasitranana. Rehefa ny zavatra anankiray tena hoe nangatantsika mafy tamin'Andriamanitra ka ny valy iny vavaka izay nangatantsika iny dia tena hoe faly sika ry havana ary dia tena hoe deran'Andriamanitra isika. Manao rakom-pisaorana mihitsy isika entintsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra satria nahazo valim-bavaka isika, satria nohenoan'Andriamanitra ny fitarainantsika. Tsara izany ry havana, tena ankasitran'Andriamanitra izany. Andriamanitra tena mendrim-piderana. Andriamanitra ry havana dia tena hoe tian'izany memboninahitra izany, satria Andriamanitra dia mihevaeva eo ambonin'ny fiderana ry havana. Ireo olo-masina sy ireo anjely maro be ao an-danitra ao dia tsisy zavatra ataon'izy ireo afa-tsy ny mideran'Andriamanitra isan'andro isan'andro, isan'ora isan-minitra. Manipy ny satro-boninahitra izy ireo apotitry ny tongotra ny tongotry Jehovah Andriamanitra ry havana. Izany ny entiko ilazana aminao hoe tena tian'Andriamanitra loatra izany midera azy izany. Ndaontsika ry hava malala tsy hanadino ny hidera sy hanome voninahitra azy rehefa mahazo fahasoavana avy aminy, rehefa mahazo valim-bavaka dia aiza dino ry havana ny midera azy aiza dino manome voninahitra azy, aiza dino ny manandratra azy satria mendrika azy loatra izany. Mendrika ny Jehovah Andriamanitra izany. Ny antony namoronan'Andriamanitra antsika nge ry havana dia ny mba hidera azy izany ny antony namoronan'ny Jehovah Andriamanitra ny olombelona mba hanome voninahitra azy satria tena mamin'Andriamanitra loatra izany. Ka izany dia hamarin'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana. Hamarin'i Davidy izany eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy, satria lasa niodina ny fahavaloko, repirepy izy ka ringana tsy eo anatrehanao. Amen. Izany hoe teto izany ry havana dia naharesy ny fahavalony Davida. Nandohalika teo anatrehan'i Davida ny fahavalony dia faly izy ry havana ary tena hoe
Zany natonga azy teto tena nideran'Andriamanitra amin'ny fony rehetra nankalazan'Andriamanitra satria tena nanisy fahagagana teo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Nahatonga ny fahavalony nandohalika resy teo anatrehany ka nanome voninahitra an'Andriamanitra i Davida ry havana. Halleloja. Ka andao mba hianatra an'izany nataony Davida izany indray antsika mba tsy hanadino an'Andriamanitra antsika amin'ny soa rehetra izay nataony amintsika fa mba hanome voninahitra azy mandrakariva. Ny fotoana faharoa izay hiderantsika an'Andriamanitra koa ry hava-malala, izay tena hisy tomako ny saintsika amin'izao fotoana izao dia rehefa manoloana olana isika. Izany hoe eto izany dia olona anankiray izay mbola tsy ao anatin'ny olana na ao anatin'ny aretina nefa dia mbola afaka mideran'Andriamanitra izy ry havana. Tena tsara ry havana izany, toe-po izany. Tena mahafinaritra izany ry hava-malala. Tiako mba ampianarina atsika indray izany amin'izao fotoana izao. Andao tsika ry havana mba hideran'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsy voatery hoe rehefa mahazo valim-bavaka foana isika na rehefa mahazo fanasitranana foana vao mideran'Andriamanitra. Fa na dia mbona manoloana olana azy isika ry havana, dia andao tsika hidera azy andao hanome voninahitra azy. Andao androany mba hianatra indray hoe tsy hangataka foana isika fa hoe mba hidera azy foana indray, mba hankalaza azy foana indray, mba hanome voninahitra azy foana indray satria tsara loatra Andriamanitra ry havana. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tsara daholo izany. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ny soa ihany no azontsika amin'Andriamanitra fa eny fa na dia ny ratsy koa ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoantsika daholo. Ka na dia manoloana olana azy ianao amin'izao fotoana izao, na dia manoloana aretina azy ianao, na dia manoloana tsy fisiana ry havana, na dia manoloana fahantrana dia midera azy foana ianao. Aza mba ianao mihitsy izany hoe hanome tsinan'Andriamanitra izany, fa ataovy eo am-bavanao mandrakariva ny fiderana azy fa tena ankasitran'Andriamanitra izany. Misy fotoana isika ry hava-malala mety hoe ny zavatra angatantsika amin'Andriamanitra dia tsy mety mivaly na mbola tsy mivaly ny fangatantsika dia mba havadio fiderana indray, mba havadio fankasitrahana indray, mba havadio fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra indray ry havana. Fa sao dia izany no takian'Andriamanitra aminao ka ahafahan'Andriamanitra manatsotra ny tanany eo amin'ny fiainanao io. Sao dia mba tsy ampy fiderana ry havana ny fiainanao ka ampianarin'Andriamanitra indray ianao amin'ny alalan'ny olana izay mbola manoloana anao androany mba hahidera azy, mba hankalaza azy, hankasitraka amin'izay efa nomeny ianao ry havana. Na dia io fofinaina omeny ianao fotsiny, na dia io rivotra iainanao io fotsiny dia efa tokony hideranao azy, na dia mbola tsy tonga aminao aza ny valim-bavaka ry havana. Izaho ry hava-malala mba te hijoro vavolombelona aminao fa izay rehefa ao anatin'ny commencement sabata dia misy fotoana ry havana tena hoe mamakivaky herinandro tena hoe tsy mora, tena hoe mandalo ady ry hava-malala. Fa rehefa tonga ny sabata ny commencement ao anatin'ny commencement dia tena hoe misy fotoana tena tsy mangataka, tsy mangataka intsony ry havana ny amahan'Andriamanitra n'izay adiny lalovako, fa tena hoe fenoko fiderana ry havana io fotoana io. Tena tsy mahaloa-bava ry havana fa tsy fiderana. Tena teneniko amin'Andriamanitra mihitsy hoe androany Jesosy tena
tsy hangataka androany fa tena hiteranao aho, tena hanome voninahitra anao aho satria mendrika anao loatra izany. Tsara loatra Jehovandriamanitra ry havana mendrika azy izany fiterana izany. Dia ndaontsika ry hava-malala mba hianatra hoe tsy hangataka foana isika vao hiteran'Andriamanitra, na hoe tsy azo rehefa mahazo valim-bavaka foana isika vao hitera azy, fa ndao indray tsika androany mba hianatra hitera azy amin'ny zavatra rehetra, hitera azy ninona zavatra miatra amintsika. Andramo angery havany, andramo fa ho hitanao fa tena omen'Andriamanitra anao izay hitany fa mahasoanao ary omeny anao izay na dia tsy nangatanao aza dia omeny anao nohony amin'ny fiderana izay atolotra ho azy fotsiny izany. Ny fideranan'Andriamanitra ry hava-malala tsy voatery hoe hiloaka ny vavanao, tsy voatery hoe amin'ny alalan'ny hira, fa mety any anatin'ny fonao sy ny sainao any fotsiny dera azy dia efa henony izany satria Andriamanitra dia mahita ny fo, mahita ny sainao, izay ny anatin'ny sainao any. Dia mino ary hava-malala fa voarainao indray ny hafatra izay mba tiako nampitaina aminao androany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana dia ho antsika tsirairay avy indray. Alleluia, amen. Alleluia. Saotra betsaka ranabavy Suzelle mankasitraka ny amin'ny teny izay noentinao. Tsara ny toriteny dia mitombo fahasoavana dia fampiasain'Andriamanitra foana ny ranabavy Suzelle amin'izany asa izay omen'Andriamanitra anao izany. Dia tahiny tompo dia mahereza ranabavy Fintsosi Henriette Rasoa ary Esny Jamila no mbola tsy narabaiko teo dia tonga soa ianareo. Mankasitraka anareo ihany koa, mankasitraka ny anabavy tsika Suzelle fa ny fankasitrahana izay ataonareo dia mahatonga azy mbola androzy bebe kokoa indray dia mbola vonona andreo ny izy anao ny tsaratsara kokoa ao aorianao fa dia misaotra anareo, mankasitraka indrindra mitomboko nareo fahasoavana daholo amin'ny asan'Andriamanitra dia mandro soa daholo izay efa manao asan'Andriamanitra moa izay mbola misalasala dia tapony hevitra dia mandro soa fa mahafinaritra ny manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra, mankasitraka anareo rehetrarehetra. Salamo fasivy izay anisan'ny salamo mahafinaritra be koa nataon'i Davida izy ity, fampianarana tokoa atsika mba hiteran'Andriamanitra ary mahafinaritra fijonavam-bela izay nataon'ny ranabavintsika Suzelle fa ao anatin'ny tokony ravana ianao raha hoe amin'ny mandalo ianao misy fotoana tsika mandalo ola na mandalo ady ao anatin'ny herinandro fa rehefa tonga io andro sabato io ravana ny fotoana hidiranao anatin'izany commencement izany ny ela dia ao hitahenonao mihitsy hoe misy zavatra miendaka, misy zavatra milatsaka, misy zavatra mihitsana ao anatin'izany ary dia tonga lasa fifaliana ny hariva satry tsy haly eo sahoana rakizy satry tsy haly eo satria mahafinaritra dia mahafinaritra ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra. Koa dia tahiny tompo isika tsirairay avy dia mahereza daholo. Salamo toko fasivy, salamo fasivy azafady, tsy asiana toko moa salamo. Salamo fasivy ny salamana dia fideranan'Andriamanitra, tsara marina sy fahatokiana azy. Voalohany hatramin'ny fahatelo moa vakiana anabavintsika teo fa vakiko hatrany amin'ny faharoapolo kosa izy ity fa tsaingotsaingoantsika tsindraindray eny atsefatsefany eny izay zavatra tokony fampaherezana. Nataon'i Davida izy ity amin'ny anaran'i Jesosy: hiteran'i Jehovah amin'ny foko rehetra ahako, hanambarana ny fahagaganao aho. Alleluia. Ho faly sy ho ravoravo aminao ankalaza ny anaranao ary avo indrindra satria lasa niodina ny fahavaloko, nirepirepoka ringana tsy eo anatrehanao fa efa nitsarainao ka nameany rariny. Mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ianao ho mpitsara marina, efa narianao mafy ny jaintilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy,
ny anarany efa nikosehanao faty mandrakizay dory ny amin'ny fahavalo de tanteraka ao mandrakizay ny fandravana azy ary izay tanàna efa noravanao de verina de mifatsiarovana azy aviko hatramin'ny 120 izy ty de samy meno tsaratsika kanefa Jehova mitoetra mandrakizay efa nametraka ny sezany tsara izy ary izy tsara zao tontolo zao amin'ny fahamarinana eny tsara ny firenena amin'ny fahitsina izy ny fahavalo ka de Jehova no fiarovana ho avy ho amin'ny mantra ho fiarovana amin'ny andro fahoriana izy ary atoky anao zay mahalala ny anaranao fa tsy fonao zay mitady anao Jehova. 1:12 Mankalazany Jehova zay mitoetra ny ziona ambarao amin'ny firenena ny asany fa zay manadin-dra de mahatsiaro nory tsy manadino ny fitarainana izy. Mamindrafo amiko Jehova mitsinjova ny fahoriako ary am'izay makala ny mpanandratra ho afaka amin'ny fahavadiny fahafatesana ao lazaiko avokoa ny fiderananao rehetra eo ampavadiny ziona zanakavavy ny faliako amin'ny famonjenao. 1:13 Ny jentilisa efa latsaka tamin'ny lavaka zay noadiny ny fandrika rato zay nafeniny efa nahazo ny tongony Jehova efa nanao zay nampiseho ny tena nompo tsara mamandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tanany izy iverinao amin'ny fiainatsita ny ratsy fanahy jentilisa rehetra zay manadino an'Andriamanitra fa tsy mandrakizay ny adonona ny malahelo ary tsy very mandrakizay ny fanantenan'ny mahantra mitsakana Jehova aoka tsy ahery ny olona aoka ho tsaraina eo anatrehanao ny jentilisa asio fampatahorana izy Jehova aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona izy. Halleloia amen. Tonga de manome toky atsika zany manome toky atsika zany fa tsy mandrakizay eo anadinona ny malahelo ary tsy very mandrakizay ny fanantenan'ny mahantra raha misy olona malahelo eto raha misy olona mahantra eto de velomy de mareo ndray. Halleloia ny fanantenanao misy olona eto mety efa very ny fanantenana efa tsy samana tena efa tsy tianana efa tsisy fanantenana mitsiro tsony efa maty fa tsy manam-ponondra. Halleloia za te teny aminao androany velomy fa tsara fantatrao fa tsy mandrakizay ny anadinona ny malahelo raha malahelo mahay mifikitra amin'Andriamanitra tsy mandrakizay ary tsy very mandrakizay ny fanantenan'ny mantra mbola misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Iteran'i Jehova amin'ny foky rehetra any amin'ny 1 tsika zao anambara ny fahagaganao rehetra any hoe Davida ry havana rehefa hanao zavatra ho an'Andriamanitra izy de tena amin'ny fony rehetra nanaovany an'izany. Taditsika Davida rehefa nandihy rehefa tonga teo a Jerosalema amin'ny fiaran'ny fanekena nanino Davida nandihy tamin'ny fony nanary lamba tsy hoe nanary lamba fa adala fa tena tamin'ny fony rehetra dikan'ny hevitry ny teny hoe nanary lamba tamin'iny napetrany tamin'ny tany ny mahampanjaka anazy. Misy akanjo misy aloran'ny mpanjaka akanjo mahampanjaka imatsy tsy hoe lasa nandeha nitanjaky Davida nanary lamba de ohatrany adala manary lamba tsy zany fa misy akanjo ilay mifatotra eto de rebareba mandeha ohatra hoe ny lamba matetika izy menamena de misy volombolamena na zavatra ohatr'izany iny le nanary lamba le soriny fantatritsika tsara fa ny olona ambony rehefa sendra manam-potoana de mba mijery rehefa tsisy atao de mijery amin'ny fiainana ao Angleterre ao amin'ny Buckingham Palace ao amin'ny palais an'ny Buckingham fa ry zareo ao reo manana fiainana hafa mihitsy tsy manana fiainana mitovy amintsika. Ohatra voalohany reny zavatra tokony mihevina tampoka ireny tsy fatao any tsy hoe faly ianao de andeha hanao selfie ianao de hoe faly be de tsy zany ny fiainana any. Ny fiainana any fiainana mpanjaka tsy misy any hoe Reine Elisabeth ka ho hitanao hoe tena faly be ny foko androany fa tsisy Facebook koa rery izy faly ary reny tsy misy zany hoe faly be tonga de tena fihetsika rehetra fihetsika mpanjaka taranaka andriana taranana mpanjaka. Misy fotoana zareo
de rehefa manao an'ireny le ohatra hoe zavatra miseho amin'ny télé reny ny an-jareo a hatramin'ny zavatra kely indrindra na ny fomba fiakanjo a na ny couleur anaovana arakaraky ny zavatra mitranga io zany tsy hoe andeha ianao de arasarody menamena ny hitanao rana bavy de fa ny azy misy daholo hoe androany a violet ny ataontsika am'izao a mainty am'izao a zavatra clair am'izao ohatra misy de ny fihetsika rehetra tena fihetsika manara-penitra hitanao hoe le zazakely voateraka ireny ohatra zareo le manomboka ame lehibe de efa misy olona mampianatra fombana mpanjaka de mahalala fomba kely reny Prince George reny sy ny sisa tsy ohatra tsika reny tsika manao ahoana rehefa faly zay manao tsigolobatita mihitsy zaho faly be fisaotisaoty fa tsy hany zany misy fihetsika mpanjaka fihetsiky ny olona ambony arkateko tany hoe nafitehako io ary tsy zany misy tomany defa tsy mitomany zany hoe tsy mitomany maso-bahoaka zany misavatra fomba finanakany zany hafa mihitsy fa Davida mahay an'ireny fa Davida rehefa manao zavatra an'Andriamanitra de natao tamin'ny fony rehetra zany hoe tsy zay intsony ny miasa fa ny fony inona ny ao anatin'ny fony de ohatra tsika le tena misy fomba filaza an'izay moa any amin'ny taranja filôzofia hoe misy tsy adidina ary zay misy fomba misy zavatra zay mipoaka ty anatintsika ty de mivoaka kika tampoka iny tsika na zavatra mivoaka tsy nisy mifehezana neny Davida rehefa niteran'Andriamanitra izy niteran'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra ny sorony ray amana le akanjo a mety misy fomba fandihana mpanjaka mety hoe mandihana mpanjaka rehetra manany de rehefa apitike de fa Davida ny sorony za tsy mpanjaka zany androany fa zao teran'ny tompo amin'ny foky rehetra ahako zanak'Andriamanitra anary lamba Davida de nitsinjaka ohatry ny olona rehetra n'le dia be amin'ny fahafahana manaova zavatra amin'ny fona rehetra rehefa anao an'Andriamanitra rehetra miteny mba mihaje za isika de ampianarina rehefa hoanao zavatra an'Andriamanitra de apetrahony aminao manontolo misy fotoana misy miteny hoe tsy mahalala fomba mitehaka mihoatra ny mitehaka ary tena tokony ataontsika amponga tampaka sy ny lokanga teran'Andriamanitra alleloia ray aloha zay i Davida zany a rehefa iteran'i Jehovah de amin'ny fony rehetra anaovana izany de Davida koa anambarany fahagagany rehetra i Davida ry havana navokany tamin'ny salamo daholo ny fahagagany nataon'Andriamanitra taminy ary tsisy adinony hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe soratany daholo ary zay mihitsy nanandry Davida aza misy adinotsika ny fitahiny fa lehibe reny ho faly sy ravoravo aminao a akalaza ny anaranao ary avo indrindra tsy mbola nisy fotoana natsapany Davida fa nanarian'Andriamanitra azy misy fotoana Davida voalazany mihitsy hoe maina ny taolako mangozozo misy fotoana tsika efa tratran'izany mangorangorana be ny anatinao hoe matahotra ianao misatra mangorangorana tsy azonao ny aina rehefa tratran'izany hoe misy zavatra mampatahotra mafy anao miatrika zavatra mafy de ohatra mangorangorana marary zany ny anatin'ny taolanao nefa ianao tsy azonao mihitsy ny aina hitondrana sakafo ianao ohatra hoe hiakatra fitsarana hitondrana fianakaviana sakafo tsy mahinana an'le sakafo ianao maina ny taolanao mangozozony fa na de tao anatin'ireny fotoana ireny ary Davida ry havana mbola nahita fotoana fananteran'Andriamanitra ihany
androany tsika andoantsika hianatra hideran'Andriamanitra. Ny olona mpidera de fahafarako anao foana raha ohatra indray mandeha midera ianao de mbola midera aloha ianao zay, fa raha isan'andro ianao miderin'Andriamanitra de mpidera ianao zany. Za mino fa iny Davida mpanjaka iny ao an-danitra ao mpitarika fiderana izy iny, satria ao an-danitra ke misy fiderana be ho an'Andriamanitra e. Za mino fa efa vory anatin'ny ekipa mpidera iny miaraka amin'ireo olo-masina zay mpidera, mino an'izany aho. Samy manana anjara asany tsika any an-danitra any ary za mba faniriako koatra zany, za koa mbo anatin'ny ekipan'ny fiderana an'Andriamanitra. Efa tonga any aho, haleloia. Ny olona mpidera ry havana ny olona mpihinan-kanina de zay hanina eo hohaniny foana, mihinana ny ataony, mpihinan-kanina. Ny olona mpidera raha ohatra ianao nitahin'ny tompo androany de midera azy de mbola tsy mpidera ianao, satria normal be ianao natosika zavatra ianao de nidera. Fa ny olona mpidera de zao, na amin'ny fotoana mijanona ny fideran'ny olona izy mbola midera. De Davida anisan'izany. Nandritra ny fito taona ny renireneny sy nandosirany ry havana, zavatra ray mba teny amin'ny Davida tsy niala teny aminy de ny lokangany. Teny ampiandry izy de niaraka tamin'ny lokangany, nisandratra izy teny amin'ny lokangany, teny amin'ny lokangany, nietra izy teny amin'ny lokangany, ary tamin'ny alalan'ny lokangany niderany an'Andriamanitra, nataizana izy azy. Maheno ianao sendra mandalo eo amina amoromorona amin'ny sisisisina lavabato anankiray, maheno fiderana ianao, toy izany hoe misy chorale nga ao zany, fa nga fiangonana io, tsy fiangonana io fa lavabato io, haleloia. Fa iza koa zany olona midera an'Andriamanitra anaty lavabato zany ary toa misy feon-kira? Tsy adino ny lokangany, tsy adino Davida ny lokangany. Ny hira vao vinao moa mampiona no resaka tamin'ny olona de teny olona zany, fa marina zany. Ny hira ry havana tena ny hira fiderana tena manampy be dia be atsika. Raha malahelo ianao de miraha hira fiderana, fa ho hitanao nge raha faly moa ianao de miraha koa hira fiderana, raha anaty fahoriana ianao de miraha hira fiderana, raha tsy manam-bola ianao de miraha hira fiderana, mety ny atao miraha hira fiderana, tsy salama ianao mbovo fandriana ao miraha hira fiderana, minohy hira fiderana. Fa ny hira fiderana zava-dehibe. Fa mahatonga ny olona ny vazaha kizitin-davy ireny mora tezitra, tsy miheno hery zany ireny. Misy fotoana variana mihitsy mpiara-miasa amiko antaniko hira, ka zay za tena tia hira, zay efa tia hira hatramin'izay hatramin'ny taloha efa tia mankafy hira, fa zay hira anontanianao. Misy olona anankiray zao tapatapaka hoe fainoana anay aty amin'ireo ohatry ny tsy tapatapaka so izay na misy hira zay zao misy mpiara-miasa amiko Lorine ny anarany, Lorine de tsy haiko nareo nahita an'le hira le tamin'ny 1982 tany nivoaka, misy mpira allemande zay fa miteny anglisy hoe Lorine koa anarany, izy aby mahatsafa zany. Hira nandizany mantsy zany taloha taty amin'ny taona 1970 taty, Lorine. De za miteny anazy, ianaranao eveko hoe fantany hoe anaranao mitovy amin'le hira malaza be taloha iny inona koa zany izy, tsy ho renina ve zany hoe Lorine zany, nefa zany ny anaranao, tsisy zany, tsy miheno hira zany, tsy tia miheno hira. Nefa izy io tena mampilamindamy mafana mihitsy hira fiderana io. Fa i Davida ry havana tsy nisaraka tamin'iny loka, ino mba nananany iny, naiza nalehany iny. Fantatrao fa ny lokangan'i Davida iny nanala devoly mihitsy, voameno ny hiran'i Davida fotsiny ny Saoly, satria Saoly tsy mpiheno hira. Miano hira fiderana nataon'i Davida amin'le
Itsika tsokotro mihitsy ny tanana am'le lokangy délivrer saoly. Faly sy ravoravo tamin'ny fotoana rehetra. Ary misy fotoana Davida manoloana ny fahavalony ao anatin'ny tahotra mbola nihira sy nideran'Andriamanitra. Mbola nideran'Andriamanitra izy natao anatin'ny ady. Nihira amin'izany fotsiny tsy fantatra intsony hoe inona le hira. Fa nihira izy, nideran'Andriamanitra izy. Ary ny vokatra izany dia zao. Tsisy najanona teo alohan'ny fahavalony. Noho ny tsy ny amin'ny alalan'ny hira ihany fa na tamin'ny alalan'ny salamo mety tsy nisy hira ihany koa, fa navoaka ny Davida ho fideranan'Andriamanitra ny andro ny manontolo, ny zavatra iainany avadiny ho fideranan'Andriamanitra. Na izy miporitsaka eo anatrehan'ny Saoly, na izy natory dia ny fo, dia hideranan'Andriamanitra amin'ny salamo ary nasiany feony avokoa dia nirainy atonan'Andriamanitra. Mety tsy mahay mihira ianao, mety tsy mahay mihira ohatranay ianao, tsy mahay mitendry lokanga. Za dia mahavariana fa ny cousin rehetra mahay zava-maneno daholo, fa za dia tsy mahay zava-maneno. Misy tarika hafa zao efa mba tsy mahay zava-maneno ihany le iray fa mikapokapoka feo ohatry zao dia mitazotazona sofina fa mba manam-peo. Fa za indrindra miaraka amin'ny cousin fa mihetsiketsiky dia mihirahira evao fa tsy izy mihitsy. Za nefa mihira ho an'Andriamanitra. Tainy tompo ranabavy neny nataony sy nolanina, salamatsany nataony sy nolaninao. Alleloia. Tsy voatery mahay mihira ianao, tsy voatery mahay manoratra salama ianao, fa manaova fiderana amin'ny fona rehetra ho an'Andriamanitra. Hainao zany, azonao atao zany. Fideran'Andriamanitra zany sarotra zany. Zay ao am-ponao. Mampimiara latozy rehefa miaraka zay misy hira eny ambony tôbily zay tamin'izany dia mihira. Dia le hira mandeha hoe mihira. Fa rehefa henoina le vidéo kaiky le caméra eo akaikin-dra latojo le téléphone dia ny feo ny tena heno le izy. Ho fotoana mbola izarako anareo an'izany hira izany. Fa somary miova ihany le clé an'le hira. Ka izy mihira amin'ny fony izy. Makamahero tadidiko izy zay hira zay. Dia mihira be izy, mihira izy ka izy mihira amin'ny fony. Izy indray le izy ohatran'ny misy tsy dia arahany le anona raha latojo le clé sy le anona ohatran'ny misy tsy dia ao tsara. Fa izy tsondrarahana zany nataony tamin'ny fony rehetra le izy. Dia zay ny hira za tsy natsapona izy fa rehefa neno an'izy feo zany no tena mivoaka satria feo neny be am'izay amin'izy. Fa tsy maninona nefa zany. Nivalana le hira hoy Suzel no niteny fa tsy za. Mbola tia ny hira iny, isaky omena an'izy dia mitsiky kely foana tena mahay mihira ihany tena latozy ity raha manao ezaka misy dia misy. Dia zao le izy tena f'Andriamanitra ny sandratra tao anaty Andriamanitra hoe dia niteny hoe tojo atsaharo ny hiranao azafady. Fa nirainy le izy. Tompoko mahery bajaka lehibe. Dia ohatra laza mi fa mbola somary niaro ohatra metimety kely kokoa ngamba. Fa tojo ny eton'ny fony. Fa izy naninona? Deran'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy. Eritreretinao raha antsika meno aiza moa le izy. Aiza no ahitantsika an'izay raka izy azo dia davintsika izay. Izy ny afaka mba mandefa an'izay ao anaty groupe ao le izy ao mba ataontsika enina ankizy mba fifaliantsika androany. Mino fa faly raha latozy raha lefantsika izay. Izy mba afaka mandefa an'izay anaty groupe izay maharesy ao ihany le izy fa ny ambony be any. Fa raha misy mandefa an'izay ao dia tena alefantsika eto enon'ny ankizy sady mitoy ihany ny tenin'Andriamanitra. Dia alefantsika vetivety zay hira izay tojo io tojo alefaso anaty groupe raha mba hita an'izay dia alefantsika ato zay hira izay atao eniny ankizy. Ahitana ny talentantsika sy tojo sy Suzel.
rehefa anaty zay maharesy zay mahay zay nahita fa zao de zao zay de rehefa tsika am'izay fangatahan'ny olona mba ho malaza kely eto tsika androany. Alleloia. Iza mba afaka mandefa an'izay groupe zay maharesy azafady zay mahatonga an'izay voalohany ato ho tahin'ny tompo be any izy. Alleloia. Sady mitohany ny toritentsika Davida ary havana niadiny izy, niadiny izy, tena nisy ny ady fa tsy hoe tsy nisy ny olana tena nandalo an'izany ary ny olany Davida de jerenareo tsy olana ohatrany antsika fa niatra manena daholo. Fa ny zavatra tsy adinony raha nanoloana ny fahavalo izy ary matetika fahavalo ngeza be eo anoloany fa tsy nanana fa tsy fiderana Davida. Ary io fiderana io tsy voatery iry io fa ny anatin'ny fony ihany. Hitanao Abakoka, Abakoka tsy nisy nininona intsony teo amin'ny fiainany, tsy nisy nininona teo amin'ny fiainany Abakoka. Na tsy hamontsina aza ny aviavy izy na mandisy fanantenana aza ny oliva tsy siombontsony ao am-pahatra kitsika izay ahitanareo hoe mahitanareo hoe ohatriny ahoana ny olona atao hoe mpidery na de tsy mamontsina aza ny aviavy. Na de efa nisy tonga le izy dao ary dao aloha ary iverina zay tsika fa akaina kely tsika aloha. Alleloia. De ohatr' zao zany ny groupe zay maharesy efa tafaraka eo amin'ny fahaizana mila eo ihany fa eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Afinaritra ny eno an'ity ry havana malala. Ao ary mihaino tsika aloha de avetsika miverina amin'ny toriteny. Ao tahiny tompo ary tsika rehetra rehetra. Alleluia. Sina fampian kita repertoire kita lesiudo. Atau Amerika. Abatiamna. Alleluia. Patakala ibeya dau ade barichu patakala puri patakala isore yeti ami glorify Father patakala ibeya dau ade barichu patakala puri patakala isore yeti ami glorify Father. Amin'ny fony rehetra izy io tsy hain-kely ndray no tohikira fa amin'ny fony ihany nefa. Sinabenanu sarainau kakizau tutuliza makakana leibenzai alepada Alleluia. Isanu anau amdara kaminau Isanu anau amdara kaminau. Alleluia. Yo tiga letra patakale ibeya nau ate banju ate badichu Takawa budi padali sore tiza ami glorify Father. Kita Petra na Amerika mandiam saja sila leutan doten. Haleluya. Pasada itu sina katapa ami glorify Father. Zaina how we glorify Father. Hallelujah, babe. Mafinaritra ferrany. Hallelujah. Atanjahano de Jesosy na malemy na mantatsakana. Isanuanao Hallelujah.
Andremanitro Petakamuni Patakisaretida Amunolifaefana Baeri Patakale Ibeyon Mapsela Andremanitro Petakamuni Patakisaretida Amunolifaefana Hallelujah. Our Lord demands us by a banner. Hallelujah. Sama sa lewa mala by a banner. Hey, hallelujah. 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 Our Lord by a banner. Hallelujah. Hallelujah. Ino le izy sotra ny Lovely ndra tonga l'izy voalohany tato. Tsy hitany hoe mila korona fianaran-kira kely zay sy raha latondra amin'iny. Reny izy reny. Zany hoe le ao aminatin'ny foa mafana de mafana. Fa any amin'ny note sisa no mila fanitsina farak'izay kely fotsiny de fa mety be am'izay. Haleloia. De misaotra antsika rehetra fa sendra aingam-panany ainga teo moa iny hoe alefa iny fa reny le izy. Haleloia. Mahafinaritra ananky ty lalahy keliko ty izy ndray tsy mba manana complexe zany izy fa izy tonga de ataony amin'ny fony avan'Andriamanitra de maromaroa anyoatra anazy. Hitanao ry havanao aza miandry avy mamontsiny ianao vao miteran'Andriamanitra. Fa manomboka androany ataovy ny fideran'Andriamanitra mampamontsina ny aviavinao. Satria abakaka ny teny na tsy mamontsina aza ny aviavy tsy misy voany ny voaloboka madiso fanatinana ny oliva tsy mavokatra hoanina ny sa vonona ny indrao amin'ny vala tsy misy omby ao am-pahatra nefa za de mbola ifaly zany hideran'Andriamanitra ifaly amin'ny Jehova ihany de iravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Alleluia. Manomboka androany misy ny hoe tsy mety le inona izy ty tsy mamontsina le aviavy de aza mitanolika aza mitomany fa ataovy mamontsina amin'ny alalan'ny fiderana. Satria zao ngeravany raha vakitsika ngeravana le tenin'ny Davida teo tamin'ny alalan'ny fiderana nandresen'ny Davida ny fahavalony, tamin'ny alalan'ny fiderana nataony i Davida de jerenao lasa niodina ny fahavalony. Ary zao ny zavatra ataovy ao an-tsainao. Misy fotoana tokoa tsika tsy hoe misy fotoana Davida efa voadidin'ny miaramilan'ny Saoly de teo amin'iny fotoana iny inona zavatra nahazo? Inona zavatra nahazo? Nangovitra Davida. De amin'iny zany iaraha malala kosa izy ary ny avita hoe efa iny ny fahavalo zany andeha hamono de ianao maninona ho aminao ny fahaefa de vao menao hitan'ny Saoly io misy olona mira nangovitra Davida tamin'io. Fa ny zavatra tena zava-dehibe de zao nefa fiainan'ny Davida lay nideran'Andriamanitra de amin'ny fotoana am'izay fotoana tsy afahanao midera de izy ary ny afaka hideran'Andriamanitra am'izany iny zany misy fahavalo efa tonga eo aminao hoe hiakatra fitsarana ve anao de eo anoloan'ny juge sy ny mpitory anao ny ao aminao ny fahefana vao meno de MD. Fa inona zavatra mitranga? Le fiderana nataony Davida hatram'izay le efa nataony hatram'izay nanetiny nataona tsy rety natao nideran'Andriamanitra foana izy de iny zavatra iny am'izay efa tafakatra eo amin'Andriamanitra foana iny. Amin'ny fotoana hoe tsy afaka nanao nin'iny Davida. Teneniko anao fa Davida araka ny teniko taminao tamin'io fotoana io izy voadidina ary volazan-tena Andriamanitra fa natahotra tena natahotra Davida. Inona ny fiderana azo atao anatin'izany? Tsy nidera tsy afaka nidera ntsony izy teo fa le fiderana nataony na tamin'izy mbola tsisy fahavalo na nisy fahavalo ninona zay fotoana rehetra nataony na niderana an'Andriamanitra nanaovany ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fony ho an'Andriamanitra
tsarovan'Andriamanitra tamin'ny teo. De ozy ny ten'Andriamanitra niodina ny fahavaliko, niodina ny fahavalo efa andeha hamono to de niodina. Isaona tamin'iny efa nisaona nitoriana tamintsika fa i Davida teo amin'ny teny hoe de fantatry isaona hoe ato ny teny ohatra misy azy ndao amin'izay atsika io efa nire Saoly zay tapitra fa ny zavatra tsy fantatry Saoly olona mpiteran'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra. Ina zavatra antranga nisy olona tonga niteny tamin'ny Saoly andao fa voatafika ny tanànantsika. Tena nini ny Saoly niodina izy niodina ary impiry moa ny fahavalon'ny Davida noho ny repirepy re avana manana ny repirepy tsy nahita zay ho ale. Ny fahavalon'ny Israely de matetika be mihitsy ny fahavalon'ny Israely tsy mahafantatra tsony ny namany fa heveriny fa fahavalony de mifamono sy ny fandritaka. Matetika be mihitsy misy fahavalon'ny Israely, ny Israely tsy miady fa ny fahavalo mifanaritaka. Mirepirepy tsy fantatra tsony namako sa havako tohatry ny fahavaloko nefa namany de mifamono de mifamono de mifamono. Vokatry n'inona zany ry havana? Vokatry ny fiderana. Ary maninona ny fahavalonao tsy mety mirepirepy tsy mety miodina eo aminao fa mitady aresanao foana satria tsisy fideranan'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao ary tsy ataonao ho fideranan'Andriamanitra, tsy ataonao fiainana ho anao. Any amin'ny Isaia any de akitsika misy Isaia toko fa Isaia 40 any amin'ny Isaia any toko 40 marikina baibolinao ty azafady. Isaia 40 misy nangataka teo raha mba misy aminareo indray anaty groupe zay maresy raha mbola mba hitanareo indray lovlia le saritsika tam'le nandita ato trano de mba alefaso io mba hiterahantsika an'Andriamanitra rehefa aveo indray. Tedy ny lovely le tato trano de nandita daholo tsika rehetrarehetra. Raha mba na lovely na izy zay mahita an'iny de mba alefaso anatin'ny groupe eo indray de mba alefantsika kely rehefa aveo nisy anankiray nangataka mantsy teo fa inona moa ny olana am'zany fandarantsika ty zay mba misy mangataka de ataotsika. Fa Isaia 40 andiny fahavalo ambin'ny folo hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny fampahorinao misaotra andreo zay andefan'izay zavatra zay misaotra indrindra. Ny fampahoriana tsy ho re ao amin'ny taninao tsony na ny fandravahana sy ny fandringanana anatin'ny faritaninao. Ny mandanao atao hoe famonjena de ny vavahadinao atao hoe fiderana, ataonao hoe fiderana. Halleloja. Vavahady zany idirana maraina, ivoahana maraina, idirana ny arivo. Vavahady. Zany hoe mivoaka ianao midera, miditra ianao midera. Nentina nataonao tany mody ianao midera. Hiatrika inona ianao ny andeha any amin'ny tontolo andro any mivoaha ianao midera. Halleloja. Tao vavahadinao fiderana. Vavahady. Halleloja. Tao fiderananao ry havana. Halleloja. Amen. Zany ny fiainan'ny olona mpandresa ny vavahadiny tonga de ary elohavan'izany rehetrarehetra zany, elohavan'izany rehetrarehetra zany ny mandanao de famonjena. Voadidina famonjena ianao. Voadidina famonjena ianao. Misaotra ny nanabavy Marizao nandefa an'le izy ato amin'ny groupe io mihitsy le izy Marizao misaotra anao ankasitraka. Halleloja. Io mihitsy le izy alefantsika indray rehefa nisy anankiray nangataka. Amen. Sady kina nataontsika teo fa alefantsika rehefa aveo. Halleloja. Fiarahana finaritra. Halleloja. Fiainam-piderana zany ry havako malalako. Araka ny teny mirarako taromanana fa Andriamanitra de mipetraka eo ambony ny fiderana. Tianao isy an'Andriamanitra, tianao hanatrika ny fiainanao Andriamanitra de feno fiderana. Ny mpidera ho de zao na mety ny atao na tsy mety ninona zavatra mitranga de izy midera foana. Halleloja. Nenay ry havana tena miezaka izay. Ary ty zavatra ty mba atao fiainanareo. Ny fiainanareo aza feno nalahelo na de misy aza zava-malahelo. Zao teneniko anareo za zao ohatra akaiky aminareo tamin'ny 4 septembre azafady tamin'ny 4 août maty ny mamako. De tena teneniko anao nalevina izy maty izy lakamisy de nalevina izy ny lahady. De nalahelo be za tamin'ireny nareo nampahirana nareo tamin'ireny de sorako an'Andriamanitra misaotra anareo. Nalahelo be. Fa zao
tena nangataka tamin'Andriamanitra misy Andriamanitra afoeziny alaheloko. Halleloia. Mama tiako. Anareo tsy mahafantatra ny fifandraisana pohako sy ny mamako fa tena mifandray am-po be zay. Fa inona zavatra mitranga? Rehefa mifidy ianao no mpidiran'Andriamanitra, mifidy ianao hifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra, afoezin'Andriamanitra ny alahelonao. De nareo nahita, za tsy mba manavesatra ny fiainako amin'ny alahelo zany a. Za matoa zay hitanareo misy an'iny le hoe maintimainty na sarina laboziny ny rarabe misy an'iny ny anako ny Facebook tamin'ny mamanay maty misy an'iny. De tamin'ny rafozako maty. Fa raha misy ohatra hoe mba tontonko na tantinako tsy tiako reny olo reny, fa ezahako mihitsy eo amin'ny fiainako na nareo mijery fotsiny a, tsy tiako nareo hita ny compteko de malahelo, fa na ny compteko ary tiako vao mijery anao de mitondra fifaliana ao anao. De feno fiderana, feno fifaliana amin'Andriamanitra ny fiainanao, voleo angatao amin'Andriamanitra fa ho afezin'Andriamanitra ny alahelonao e. Rehefa hainao ny mifaly sy miravoravo amin'Andriamanitra de tena ho ataony eo aminao zany. Misy amintsika indray a mifanohitra amin'izany, na olona lavitra be ary de atsina n'inona de mahafaly anareo ve le tena hoe maherezatra de mamangy hafa reny, fiza maty dadabe any namanay mpiara-mipetraka eo andafy-avaratra. Aza fenoana alahelo, aza fidiana alahelo ny fiainanao. Ary na de misy an'iny ary na zao niny a de hitanareo fa ny 2 herinandro de nesoriko le izy. Tsy hoe za 2 herinandro de manadino any mamako a. Voandroany zao niresaka izay mivady hoe ndry hodana Madagasikara ndry vao miditra any an-trano de tsy maintsy hitomany kely any, ndry isan'andro velom bavady de efa mitseny mama. Fa mbola am'zany aloha zany. Azonareo izy. Tiako tena zany hoe tsy hoe adinoko sady mamako 2 andro 2 herinandro, nesoriko daholo ny momba zany hoe mama maty veloma mama, nesoriko satria maninona? Satria zaho koa manan'Andriamanitra ndray mbola ody raiko. Satria za mbola hiarika zavatra maro. Ary na de zay fotsiny de efa nanesoran'Andriamanitra tanatoka ny zavatra. Iny zao hoe tsy mety mihitsy ranabavy Patisa Raramalala. Misy olona koa le manao an'iny de tsy mba tenenina izy le maty fa sina de anontaniana de misy olona efa anontaniana efa 3 andro fa izy ary se maty. De tsy mamaly mihitsy izy efa ny amin'ny farany. Olo-patatray, olona mpiara-mianatra taloha de maty ny dadan'ny anabaviny. De voleo ao anatintsika izany zavatra izany. Alleloia. Ataovy fiderana ny vavadinao. Ary salamo fahazato, vakitsika salamo fahazato, de koa mahafinaritra salamo fahazato. Salamo fahazato. Salamo fahazato de andininy fahaefatra koa jerevy. Andao atongotsika mihitsy amin'ny salamo fahazato hatramin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy satria izy ty ihany koa de fiantsoana izao tontolo izao anompo an' Jehova. Tsy anompo an' Jehova any fa anompo an' Jehova amin'ny fifaliana. Vakiko amin'aran'izao mioby an' Jehova ary tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana. Ianao rehefa anompo an'Andriamanitra de ataovy le izy hoe endrika sarika no anompoko anao. Manompo an' Jehova amin'ny fifaliana. Manompo an' Jehova zany amin'ny fifaliana zany. Ohatra tsika zao. Halleloia. Hitanao re avy nitarehako. Nitarehako tsy mbola za efa le bebe any fa tokony isy an'le miketriketrina vitany misy an'le telo fa ny amin'ny miketrina eo aminah vita. Tanety. Ny ato de fantatra foana ny olona hoe tsiky lavana any. Za zao rehefa izy ny ohatry ny anah io eto vokatry ny tsiky ny tritriny. Raha vao eto ndray izy raha vao ohatry zao efa misy trasy misy de zao foana zany. Na le misy an'le ohatry zao de olona miady saina lava izy ihany ny vola. Aizany a le misy an'le misy an'le fa nenay reny milamina tsara. Alleloia. Aty satria maninona zay iny anay vela zay amitsika faly eo amin'ny Jehova. Alleloia. Mba oriny ianao sivy menaka rehefa tena alleloia. Miobe an' Jehova ary tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrany amin'ny fiobiana. Misy olona tena sokirina amin'ny lapena misy fa andeha ho avy eo amin'ny Jehova vaninona hivavaka nga de hivavaka foany andavary vavaka zany ny atsika vosoma alina de efa misy manontany amin'ny firy manomboka amin'ny commencement la pitso ohatrandro sy izay zany amin'ny firy manomboka. Alleloia. Aoka ho fantatrao fa Jehova no Andriamanitra izy nanao atsika azy isika de olona sy fiandrina midira eo amin'ny favadiny amin'ny fisaorana. Alleloia.
ary eo akanjany ao fiderana misora azy makalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay famindrapony ary miaritra amin'ny taranaka fanamadimba mifahamarinany. Alleluia. Amen. Salamo fahadimapolo amby zato ny mampianatra antsika fanazavaiko teto foana ty. Fanazavaiko teto foana ty de azavaiko aminao. De aza mirosaina fa ty tena fanazavana azy marina nisy fampianarana rezeko momba izy ty de ohatrany tsy mety amin'ny ohatrany tsy araka le izy. Fa indro tsara salamo fahadimapolo amby zato fanan'Andriamanitra amin'ny alleluia ny salamo. Any amin'ny fiderana. Zao le izy. Alleluia mideran'Andriamanitra amin'ny fitoerany masina. Midera azy amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe, midera azy ny habeany voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana anjomana, midera azy amin'ny varisy ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dy, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kompantsona maneno, midera azy amin'ny kompantsona tsara feo, ary zetra manam-pofinaina. Mbola manam-pofinaina venao, tsapaolo hoe, mbola manam-pofinaina venao e. Fa raha mbola manam-pofinaina ianao, de oka sa mideran'ny Jehova tsika. Alleluia. Ny fideranana Jehova, fideranan'Andriamanitra mahavelona ry havana malala. Mahavelona ho ahy. Tena teneniko anao fa mahavelona ny fideranan'Andriamanitra. Raha olona tena velona tsy zarizary ianao, manomboka androany, manomboka mideran'Andriamanitra. Alleluia. Raha mbola renao manam-pofinaina, midera ary io misy karazany roa any amin'ny andininy faharoa io de zao azavaiko anao io. Midera azy noho ny asany lehibe, de midera azy noho ny habeany voninahiny. Io zavatra io le midera io zavatra samy roa samy hafa io. Fa raha zavaiko teo foana hatramin'ny fahailam-piainana lazava ty fa mety misy olona mbola tsy nahare. Fa rehefa nahare de mahasoanareo teny heverina. Le midera azy noho ny asany lehibe amin'ny teny anglisy izy io miavaka tsara. Midera zany midera an'Andriamanitra, misy hoe praise, de misy hoe worship. De io le midera azy noho ny asany lehibe io, praise, io le praise. Zany hoe izy io zany midera azy noho ny asany lehibe, le tsika le midera anazy satria naninona sitrana tamin'ny aretana. De iny le midera azy noho ny asany lehibe, le tsika le fijona vavolobe iny. Iny zany amin'ny teny anglisy praise, iny ny atao hoe praise. Midera ihany fa tena midera noho ny asany lehibe. Fa le faharoa indray midera azy noho ny habeany voninahiny. Indray worship, worship ny anaran'iny. Zany hoe midera ihany ianao fa tsy voatery hoe nisy zavatra lehibe nataony, fa midera indray ianao satria tena lehibe fotsiny tsotro zao izy. Misy fotoana tsika tsy manam-bola, de eo zany worship, midera azy noho ny habean'ny anarany. Tsy ny vola ihany niderantsika azy. Alleluia. Amen. Tsy hoe tsy nety ny nataonao tsy afaka fanadinana ianao neny Davida aza rehefa nany zany mba ny fadianina ihany izy, fa tena maty ihany le zaza. Paozy izy Davida hoe niositra menaka izy ty, niondrika teo anatrehan'Andriamanitra izy, de zay tsy maintsy idera ny anaranao ihany, tsy maintsy ideranao satria lehibe ny anaranao Andriamanitra. Alleluia. Fa rehefa anao le afaka fanadinana iny matetika tsika praise foana le tsika rehefa tahin'ny tompo de fa izy any tsy praise moa ry havana malala. Fa Andriamanitra any amin'ny salamo fahadimapolo amby zato any amin'ny amaranany azy de namaranany azy de hoe tsaritsika midera. Patrice Raramalala ohatrany anao io zao, Paul Silas fiderana naninona nandrava tena nandravarava ny fatotra rehetrarehetra mihitsiny. Fiderana manana sitrana, fiderana nandrava manda ry havana anjomara anketo, fiderana tsofy ny anjomaranao, tsofy fa io ny andravany manda eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany ianao mianao anaty fiainam-piderana. Joba angery havana ny teny. Joba efa nisy vahatra ny atampondrotry ny ampaladihany mbola nideran'Andriamanitra. Zao ny fiderana, tsy irany azy fiderana, fa ty solona fiderana, ny fankasitrahany, mo ny soa ihany any amin'ny Joba toko faharoa any, mo ny soa ihany vaozy izy. Raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Zany hoe inona tany anatiny? Mbola nisy fiderana sy fankasitrahana na de zany aza nazo azy. Ny olona ny teny, zavatra ratsy be zao ny azonao amin'Andriamanitra. Izy Joba hoe soa ihany ve ny raisiko avy amin'Andriamanitra? Mety misy fotoana tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika ihany koa. Fa za mbola teteny aminao. Mifidiana ihany ianao ho mpiteran'Andriamanitra. Tena misy salamo fahasivy toetsika hoe lasa niodina ny fahavalo ary ny repirepy ringana.
tsy nisy teo anatriako zay raha mana malala ijoroko avolombelona amin'izay te mpamaraparana tamin'ny tao anatin'ny olanay 5 taona lasa ho anareo zay mbola tsy mahalala ary tsy mamenatra amin'ny faharehareny boka ny trosy zay zao boka ny trosy de efa hoe andao amony te andeha amony tena zany fa de efa tsy vitako tsony ty a fa de veloma mampionina de efa fotoa manokana le izy fa de tika amony tena tam'izany zao ry havana nanomboka ny vavaka izay rehefa nanomboka ny vavaka zany ny hoe midiran'Andriamanitra ihany koa te manandratra an'Andriamanitra ianao manomboka miara-dalàna amin'Andriamanitra ianao de ny zavatra ataonao efa ataonao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra de manomboka tena manaja an'Andriamanitra ianao nanomboka ny vavaka izay atretonao fa nya zavatra isorakan'Andriamanitra ny baiboly ny anay tena hohanina ary mimetraika amin'ny vatanay ny zavatra be de be zavatra tao anatin'ity baiboly ty tena niatraika taminay tena nitsapa hitanay hoe tena hay ve zany le izy fa zany izy fotoana efa nomboka ny vavaka izay fa borananany olona trosa vao nanomboka ny vavaka kelikely nanomboka tonga am'izay niady satria tam'izany a hoe aza efa tenena hoe tsy mahazo mitrosa tsony a alleloia tsy mahazo mandaingalainga tsony a fa manomboka miaina amin'ny finoantsika iandry an'Andriamanitra alohantsika ny volan'olona ozy izy ny pampahiranay tam'izany fa etretonao fa misy an'izany olona fatazako anao hoe zany vao maraina be ny andro voalohany andehananay anao sabata tadidiko ty zavatra ty nomboka nampahirana zany de hoe nomboka hitandrin'andro sabata voalohany teo amin'ny fiainana mba mampahiranareo koa zahako misy sakatsakana izy io za mba de za zao manasa anao amin'ny sabata ho avy zao mba manandramange ianao io hoe andeha mba hitsahatra Andriamanitra za Andriamanitra mitotototo foana andeha mba hanandrana zany hitsahatra zany satria andro fitsarana mantsy izy io de mba andramange de izaho hoe de andaoko ianao miaraka aminay anao commencement tena hoe hitsahatra fa zay tam'izay vao anao sabata voalohany zany ozy ianao de zao tsy nanam-bola mihitsy tam'izany de nanana vola 50 000 zay 50 000 francs tam'izany 50 000 francs tokana de efa nomanina izy io atao gasoil andeha hanana mba andeha hivavaka le nitsoroko avomela taminareo hoe nandeha zay de tsy tlany gasoil tsy ny tobile tadidinareo zany a zay raha tadidina zany de manao j'aime fa itindresy le gasoil tsy lany ny teneniko anareo fa ny nataon'olona taminay nanam-bola zay tsy tokony ohatry zay zany zay efa tamin'ny alina de efa nomanina de natao teo ambony commode vola 50 000 ity de mba tsy injaraina 30 000 ohatra gasoil de ny 10 000 mba sakafo de 10 000 kosy goûter an'ankizy tam'izany mbola fitirena zanakay zao izy ty efa mitory tena de inona ny olana tonga vao maraina be any sabotsy dododododododo jerena ao am-baravarakely pitako trosa loza satria za mieritreritra hoe vonoina ny telefona rehefa zoma de mba tsy hita tsony tsy hitany olona ny tramboko kay mo hitan'izay olona anakizay dododododo skrovina amin'ny varavarakely tena ohatran'izy teo miafina any ambany tohatra ka tam'izany zay mipetraka amin'ny appartement zay ny amin'ny farany ambony de eto am'le ambany misy olona mipetraka ihany koa fa ny condamnena le tohatra de avaria ambadika ny miditra zany ny olona rehetra fa fakahitany raha midiny eo amin'ny tohatra de hitany eo ambany tsisy toerana nitsoahana tsony fa to de lasa nitsoaka de eo amin'ny tohatra mitsoaka de hitan'le olona eo ambany de miaraba moramora gaga reo fa manao inona ety za nefa za tena miafina an'le olona tsy olona mivoaka eo am'le lalatsara na hoana miafa tonga avany le olona teo ambadika ny charbon tadidin'ny ranabavy roly tonga avany le olona tonga de nalainy le ana aizado de mbola nandainga mo tam'izanyko vao hanomboka hivavaka lasa nandeha nivoaka nandeha ozy mampionina atao hoana tratran'ny pression nefa ny za mora fantatra hoe tsy za tsy misaraka amin'ny telefoniko reo daholo zay ny afantaranao hoe ao an-trano ny telefoniko reo ndre mafy nge zany ry avany za zao tena
etretinareo za na de taxi na de tako vola ty aminareo to de hita le 50 000 na alainy aiza ty ozy izy fa ty mifreako ma taxi miandro ao de iny namony ataony mampionina za amin'io maheno an'le izy ohatra mba te hiteny any hoe azalaina daholy e nefa ny koa vatany any hoe ato miafinao lasa ho aza any le ray alina taxi na atao 25 000 ro de manapetraka le mbola tsy misy ninina anao sabaty zay na ny ariary tsy nisy taty am-posinay lasa ny olona lasa de lasa naleny sady tezitra be izy nisy tatorevolo aiza ty tiva ty ataoko frais le taxi miandro eo de teneny izy fa raha tsy omeny ny volako de gadraiko lasa izy nandeha voaka avy tao tena ahoany tirineny lasa ny olona mafy mbola verenan'izay olo zay moa za avy eo tany ampakerinandro no batainy tao daholo ny entana misy entako momba ny tomobila mibataina nomena azy daholo nefa mivolany amin'io tsy vola be de be mafy tam'izany fa ny zavatra tiako teninao de zao zay amin'io maninona nandeha nivavaka zay de le tantarainy anareo ny tomobilinay tsisy gazoalina ntsony fa mirakila voalohany nataon'Andriamanitra taminay zay vohitanina sabata voalohany zany ny gazoalina ny tomobilinay tsy nety lany mialo eo nala mahitsy mankany sabotsy namehana miverina makeo nala mahitsy tonga hatrany akatso hatrany amin'ny meteo hatrany atsiadina rehetra tsy lany ny gazoalina manapahita vola anaovana gazoalina aleloia efa nitoriko vavombelona teto zany fa izao ny zavatra tiako atongavana de zao izay naninona tamin'io efa nomboka nideran'Andriamanitra tamin'ny fonay rehetra teneniko anao ty misy anankiray zay koa olana nanambola taminay le tantaraiko anareo nampiakatra fitsarana anay de le zala hoe seka nigadra le tsisy avocat fa rehefa nivavaka de le avocat io ihany no niaro asy niaro le olona sy niady miaro anany mandetika ihany no miaro de tsy naninitra tamin'izay nefa za tsy manana avocat efa tsoko avombelona koa zany ny anay zany ny fivavahana tena iainanay nyakitraika tamin'ny vatanay fa zao ny zavatra mitranga ry havana tsy ampy heritaona ary za mampahery anao androandry fa miarety ianao fa io tenin'Andriamanitra io raiso anao androandro raha mandalo ady ianao tsy mandrak'izay ny anadonina amin'ny malahelo ary tsy very mandrak'izay ny fanantenana manitra fa manomboka mideran'Andriamanitra ianao lasa n'olona le vola zay naninona zay ve de niteny hoe zako koa tsy andeha hivavaka zany efa tsy sitrapon'Andriamanitra ny andeha nivavaka tsia vomeny rehetrarehetra ty amin'ny mivady andao hitady an'Andriamanitra efa zao ve ny zavatra mahazo lasa zay rehefa nandeha nivavaka zany mananarako anao nareo re ho misy olana kely vato misakana kely de vo mety tsy mivavaka eny mihitsy ny tokony hivavahana revana fa tsy ampy heritaona re olona anakireo fotsiny tenako anao tsy ampy heritaona ho io le olona le naka mivolana le 50 000 io le nasika be tamikio efa afaka tsy ampy heritaona tatena efa nitahin'ny tompo zay tam'izany efa nitahin'ny tompo efa mpabongady fiarakodia varotra tomobila moa zay efa hatram'izay andro amin'ny 20 alina mandondona ao an-tranonay andro amin'ny 20 alina ody eo ahoana miaraka amina olona maromaro ary le olona maromaro tsy afaka nafeny tamiko de fantatra gendarme za mantsy tam'izany fantatra za mba misaina kely any ne de fantatra gendarme fa izy tsy niteny ahoana ry izy mba io izy mba io misy tomobila mba avidio mba avidio moa ka zay tam'izany mitazona vola ao an-trano mitazona vola espèce ao an-trano zay re tratran'izany mihitsy hoe nympandehanana misy tomobila avidiana ohatra zany de fantany ao aminay fa misy an'izany fantany fa ao aminay ny famonjena ary io famonjena farany zay sisa satria nanana n'olona vola izy ary tsy maintsy mivarotra ny tomobila io ny alina io fa raha vao tsy voalohany volany olona io amin'io de raha pitso maraina amin'ny valo de defereny amin'ny parquet de possible migatra zany hoe tsy maintsy nitady olona hividy tady olona afaka hanana vola en espèce hividan'ny tomobila io amin'io andro io ny gendarme sy ny tompotr'osy efa miaraka aminy hoe tsy misaraka eto tsony tsika fa rehefa tsy mahita volana de midy violent de miakatra fisana de migatra takatray takatra ozy amantsy mivady problème io fa gendarme reo miaraka amindreo de ahoana izy amin'io mangovongovotra mba avidio le tomobila fa tena mody manao tsy taitra ozy aho hoe sao de mba tokony anjaranao nideran'Andriamanitra koa androandry de mba ho afahan'Andriamanitra ohatranay fa nataon'Andriamanitra ny tsy repirepy ravana ny fahavalo raha namaly faty zay tam'izany
tena zay tsy vidy fa ny fidinay le izy afaka izy fidinay ny tôbily de milamina le anankiray indray le nampiakatra fitsarana asa zay nazo tsy ampy taona ho a miantso allô aiza ianao zao ato an-trano mba hanatona kely anao fa misy inona mba hanatona kely anao fa mba misy zatra resahany hoe misy afera mieritreritray afera tômôbily satria izy nanana zay mpivarotra mpanao aferana tômôbily tonga avy any izy ry havana mandeha tongotra ohatry mikorotarotam-bola fa afaka vehivavy izy ohatry ny afava inona ataony izy ianao hivarotra auto radio aminay ary tena niangavy mihitsy mba havidio fa tena tsy manam-bola zao no teniko anao mahita olona ohatry zany ianao de zao atao torohevitra zany olo zany mbo hideran'Andriamanitra ataovy manaraka ny lalana nalehanao zany rano teteny aminao rehetrarehetra mbola tadidinao koa le nisy an'ireny famona tareo nisy fotoana koa zay tao anatin'izany zavatra zany tantaraiko aminareo daholo zany satria nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay ary etoko ampahirezinareo azakivy zany nareo de courage nareo alleloia mifikira amin'Andriamanitra ndao hivavaka tena hivavaka nisy olona roa lahy ndray mpizoda de zay zany amin'io vao nanomboka niarika nanomboka nivavaka de fa nanomboka mba nisy fitahina kely de fa mbola miafinafina kely aman'olona ihany satria tsy maintsy nahivoka tsikelikely angely etrosy efa ho 1 milliard angely etrosy tam'izany rehefa namanany efa ho 1 milliard de tsy hoe tonga de iny nisy 1 milliard nomen'Andriamanitra fa nisy zavatra nisokafany de niteraka de nisokafany de niterataka nampitombon'ny fananany Joba ihany alleloia anisy roa lahy zay fa io mampiony tena nitomany tam'izany nisy tômobilinay tianay be zay de natao ny fifanakalozana ohatry zao de manao hafetsena moa ny zareo efa navita ny fanakalozana lasa neny anazy lasa ny anay de netiny tany de tsy lafony tany de atao averina ozy izy de mba nidrikina zany aiza kosa nisy an'izany fa mba samina tsisy avery zany de zao tokavana izy rehetrarehetra teo am'izay zay de nampitahorin'ny polisy satria fantany fa tam'izany mbola nanana olana io ndray ozy izy tonga de zao na ianao amerina anaty zany to de andao hiantso polisy de ohatr'izay de inona moa zavany nataonay ry havana vao nytenenina zangy tam'izany ry havana teneniko anao fa na polisy na circulation eny natahorako tam'izany satria efa be loatra ny toerana ny poste de police nitondranana tam'izany tao anatin'ny olako fa na le polisy tsotra kely zany de lasefa efa vony sainy hoe atondrana polisy de fa eny ary falao averina ary io ary nanaovana teny farafara teny kely fotsiny tsy rary nge zao ataonareo zao ozy mampionina tam'zareo atao fa tsy maninona fa tsy rariny zao ataonareo tomany mampionina iny zavatra nitranga ozy nareo zay amin'io efa mivavaka nody zay nialin'iny nanao alim-bavaka zay tomany teo amin'Andriamanitra jery ty anaovan'olona anay fa zay hideranao foana mideran'Andriamanitra foana ho ianao fa mahavelona ho ina zavatra nitranga afaka elaela kely tsy haiko ray volana nisy hoe tamin'ny gazety fa nisy namono le lehilahy anankiray ianareo izay nafantatra teo 67 tsatokantsy 20 tamin'ny tenany olona io tsatokantsy teo 67 teo tsisy naralan'izany nandeha tamin'ny gazety tena taitra be zay nalahelo be zay zavatra namana ihany kery zareo fa maty nisy namono andro amin'ny ray maraina eo 67 lozy zany fa afaka 3 andro nivoaka indray ny gazety iza ny namono azy izy ianao le zodany le izy roa le samy nanana olana taminay izy roa lahy le ray no namono an'ireny satria resaka nisy problème resaka fifankatiavana tao anatin'le izy teo amin'ny anabavy sy ny resaka ohatr'izany ry havana tsy hoe fifaliana fa rehefa Andriamanitra koa ny ampitsirepirepi ny fahavalonao ny anjaranao de zao miterahn'Andriamanitra foana ianao mandalo ady ianao androany mety ataon'olona tsinitsiny ianao androany ianao za miteny hoe finoa io foataka an'le tamin'ny ranadarady koa le tsy zany ny zavatra angatahanao tsisy ninona angatahany zany zay ka nangataka an'izany fa ny zavatra ataonao de zao miravoravo amitseo ndana alaivo le lokanga tavitana kely avana ira tao amin'ny lokanga zany tsy ira tao tamin'ny dobo kapongy mety tena hoe
Jesosy akaizana je am'le lokanga kely ataovin'iranao miterahanaandriamanitra de miravoravo na de marary ianao ary de miravoravo fa misy azo antenaina amin'andriamanitra tsy mpio amin'ny baibolinao le salamo fasivy andininy fa valo amby folo to hoe tsy mahantrak'izay ny anadronana malahelo ary tsy very mandrak'izay fanantenana mahantra ianao angeza amin'ny malahelo sy mahantra zany androany fa mahaiza mba fetsifetsy malahelo sy mahantra fa mideran'andriamanitra malahelo sy mahantra mahay mideran'andriamanitra tenako anao fa nisy fotoana zay angamba ny heritaona taty arina efa mpitory teny ohatr' zao am'zay zay nitory teny tany amin'ny fonjy zay mivady miaraka amin'ny olona nitory teny tany amin'ny tamora hitako tany le lehilahy io le olona le napory ana io zay andeha hitory teny de leo voaka ny voafonja vao nahitanay izy lasa izy niafina de nitsoaka le anaty voafonja any izy nefa zay tsy nitana lelo taminy fa tena saika ampahery anazy fa de teny aminao androany miterahany Jehovah ianao ary rehefa miterahany Jehovah de ataonao amin'ny fotoana rehetra manomboka androany mety mbola misy olana ianao mety mbola misy ady ianao tsisy fitondrana bavaka tsika amin'ny larobia fa androany sady ianao de tsy zay no manimba ny sainao fa tonga de izy zany hoe atomboko ny fiderana atomboko ny fideranan'andriamanitra fa mahavelona ny fideranan'andriamanitra hotany andriamanitra tsika tsirairay avy andeha ataontsika ty raha mahafinaritra be ty aseho anareo ny fiderana zay nataony tato an-trano nika nisy hira fiderana ray atao zay fa mety ataontsika any zay rehefa fa andeo mba ataontsika ty ty ho voninahitra andriamanitra mba hatsirovatsika ny tato an-trano ohatr'zao zay rehefa midery ohatr'zao zay rehefa mifalifaly satria ny fiainanay de fenonay fiderana an'andriamanitra samita iny tompo isika rehetrarehetra hitanao eto daholo zany ry Jonathan mandia zanyko zany ry ememana ambitsosy ry faly ray eritovy sy ry kotre kamaradiny Jesosy sy ry fleur sy ry Rolianis sy ry izavy izy ireo sy ry aina sy ny rehetrarehetra mandia tamin'ny heritaontsika tamin'ity taona ity tsika nanao an'izy ity hota iny tompo anitsika Kotre kamaradiny Jesosy mememana ambitso fleur faly ray eritovy tojo aina Jonathan alleluia mampionona fity finona andro fiderana nataontsika tamin'io
Alleloia. Reny ny fiarahantsika rehefa miaraka ao am' Jesosy isika riavana malala. Feno fiderana ny fiainanao. Za miny fa zay ny zavatra tsy ampy amin'ny fiainanao anokafan'Andriamanitra lalana eo amin'ny fiainao. Aza mitanondrika zany. Aza mitanondrika de aza malahelohelo avy zany fa manan'Andriamanitra velona ianao miara-mandeha aminao. Midira amin'ny kianjany fiderana de atao vavahadinao fidiranao sy fivoahanao ny fideranao an'Andriamanitra. Ivavakantsika ao aorianan'ny ity iray ity. Iaridiran'Andriamanitsika anatin'izany izy zany. Alleluia. Mideranao tompo Andriamanitro. Mideranao zay. Amen tompo manapa-hevitra hideran'Andriamanitra am'izay anao manomboka androany. Fiainanao androany manomboka androany. Ataovy fiainanao zany fideranan'Andriamanitra zany ray manamanana.
rahantsika vavaka zany ry avana malala androany ianao mila manapa-kevitra hoe za Jesosy a za Andriamanitra ifidy ny ideranao manomboka androany. Halleloia. Ifidy ny ideranao manomboka androany. Andaontsika rehetra hiara andresan'ny fahavalontsika amin'ny fiderahantsika an'Andriamanitra fotsiny, amin'ny firavoravoantsika amin'Andriamanitra fotsiny. Ho gaga ny olona fa olona mbola mandalo ady ianao, fa nomboka hisy fifaliana any aminao, tsy fantatry ny olona fa misy zavatra antenainao ambadiky ny fideranao an'Andriamanitra. Misy tsy fanadinona ny malahelo, misy fampanantenana ny mahantra ambadiky ny fiderana an'Andriamanitra. Okizay io alahelo io a, okizay io ianao mitanondrika tena mety tena ny fonao fotsiny ny voto amin'io ry havana malala. Fa raha tianao ny ampirepirepi ny fahavalonao manomboka amin'ny deran'Andriamanitra ianao, tsy manana fa tsy izay raha toengentsika. Inona ary ny anananao e? Inona ary ny eny am-pelatananao e? Avoay ny lokanganao. Mety lokanga tsy dia manahoana, fa tombohy amin'ny lokanga malefadefaka. Salama malefadefaka ny fideranao an'Andriamanitra. Aza dinonao manomboka androany. Maraina atoandro hariva, mideran'Andriamanitra ny amin'izay rehetra lehanao. Mideran'Andriamanitra dia mbola anatin'ny adinao. Fa mideran'Andriamanitra koa rehefa tahinin'ny tompo ianao e. Fa hitohy anandratra anao Andriamanitra. Hitohy asa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ivavakintsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra. Misaotra fa tena voaraineny afatra androany. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa nampianatra anay ianao androany. Araka ny teniny anavavy Suzaila teo hoe tsy ambara telo anankiray indray ny renay androany. Dia tsy ambara telo lehibe, fiadiana angezabe, dia ny fiderana, fankalazana, firavoravona aminao amin'ny fona rehetra Jehovah Andriamanitra tsy toa. Saotra raha eo. Saotra satria fantatro fanomboka androany dia hanova fiainana ianao. Ireo rehetra izay manapa-kevitra ny ravoravo aminao, hanadino ny alahelo sy ny tahotra, ny tebiteby, fa hamadika izany ho fiderana, ho fatokinanao, ary anao zavatra amin'ny fona rehetra ho anao, dia fandresena ny mendrika izany olona izany. Saotra raha eo. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao, makasitraka ny amin'ny fotoana. Angatahako aminao Jesosy mivoretra izay nafafy teto androany, dia tsy mba misy azony devolon-tsaingoana na dia iray aza fa hamoa avy zato eny any anatin'ny foniny tsirairay avy. Ny voretra izay nafafy ka dia hamoa avy zato eny avokoa aty aminay tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra, makasitraka raha eo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao firenena ka mpandrosika na vavintsika razana Monika avy any Koweity ivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo ary rahavavy Monika. Teny tompo pasikara dia tompo antsika rehetrarehetra mbola iara-bavakantsika marina ny fitoana. Andriamanitra ray ny malala ho misaotra anao zahay. Misaotra anao zahay satria tanteraka sy lavrao ny fitoanany androany. Misaotra anao zahay Andriamanitra amin'ny fanatrehanao. Misaotra amin'ny fitantanana ny koneksionay. Misaotra amin'ny fitoanana izay nomenao anay na fahanay nampahery teto androany. Tompo, misaotra anao koa zahay tamin'ny teny izay nampitondra anao mpanompo androany. Fa nampahery anay, nampianatra anay indray ianao. Mba hahatonga anay Andriamanitra mba hideranao amin'andro rehetra. Iny tokoa Jehovah Andriamanitra, ampianaro zahay tsirairay avy Andriamanitra mba alala hideranao amin'ny fonay, amin'ny fananay, amin'ny sainay rehetra Andriamanitra. Inganezan'ny teny zan'Andriamanitra tsy handalo fotsiny ao am-ponay, fa tena ho isan-tsainanay amin'andro aman'alina. Isan-tsainanay Andriamanitra, ary inganezay tsirairay avy reto Andriamanitra mba samby hanana tipo tahaka ny Davida Andriamanitra. Alala hideranao koa na dia mandalo atisarotra aza, na dia mandalo olana aza. Eny Jehovah Andriamanitra, ankinay aminao ny fiainanay rehetra, izay mombanay rehetra Andriamanitra anjakao. Ary misaotra anao koa za Jehovah Andriamanitra satria mbola afaka hitondram-bavaka ny firenenanay. Izay tsy misy miafina aminao tompo malala tsy enay ny fahotanay aminao tompo malala izay tsy misy miafina aminao. Tompo malala mamilany eloko ianao mamindrafo aminay, mamilany eloko vahoaka malagasy ianao. Fantatra fa mbola mpanota, fantatra fa mpanao meloko, fantatra fa mbola manao ratsy tompo malala angatahako ny fahamindram-ponao irotsaka amin'ny firenenanay eo. Mangy tompo malala reo tsy salamana aloha na eny amin'ny tokantrano na eny amin'ny toerana mahasamhafa eny Andriamanitra. Anao anay tompo hikasiky ny fon'izy ireo, anao eny masitra satria Andriamanitra anao ilay
Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra mivagagana tsy misy zavatra tsy hainao atao. Tompo malala ho angatahako anao androany amadiny tsirairay avy. Ny fony tsirairay avy Andriamanitra mahalala hitotika aminao, mahalala hiverina aminao. Indrindra Andriamanitra fa iray mitondra fivavahana Andriamanitra mba kasianao manokana mba hitoroty ny famarinana amin'ny mpino rehetra. Ary izay mbola tsy mahalala anao Andriamanitra, izay mbola tsy vera, mbola tsy ao amin'ny vananao Andriamanitra, kasio izy iry mba halala hiverina aminao mandrakariva, hitodika aminao, hanompo anao, hidery anao, satria Andriamanitra eo aminao ihany no hanananay fiainana, eo aminao no mahavelona anay, eo aminao Tompo tsy misy Andriamanitra hafa izay efa tsy anao iray ihany. Tompo malala ho kasiko ny fianakavianay Andriamanitra, fianakavianay tsiray azy tonga eto. Fantatra Andriamanitra fa mbola maro amin'izy ireo tsy mahalala na ino mombanao. Na dia handeha l'eglizy Andriamanitra tsy fantatra izy ireo. Angatahako Tompo malala anao hiasa amin'izy ireo, ny fananao maso mikasika izy ireo. Ary mba halala hiala, hitodika aminao ary hiala amin'ny ratsy fanao, hanana famasina. Tompo malala ampianaro izy ireo ny sitraponao mba hanaovana izy ireo Andriamanitra. Mba malahelo izay Andriamanitra raha izay koa no voavonjy fa ka ny fianakavianay tsy voavonjy. Malahelo izay Tompo malala ao afaka anao hiasa manokana ho an'izy ireo. Raha hisaraka eto na izy ireo Andriamanitra ao ka ny tanàna mahery ny anjelinao mombanay. Raha andeha hatory izay Tompo mety masomamy izahay. Tsy fantatray ny zavatra hiseho hitranga amin'ity aly ity Andriamanitra. Efa apetraka eo amin'ny tanànao ao ka ny anjelinao hiaro. Tantananay hiaro any amin'ny isan-tokantrano amin'ity aly ity. Anaty ny anaranao. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, misaotra fanahy masinao amin'ny anarana Jesosy manaovana izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Alleloia. Sorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nataony anavavitsika Monique Mariette izay avy any Koweït. Dia ho tain'Andriamanitra ny ianao misaotra indrindra amin'ny zavavaka matsiro sady mamy Andriamanitra marifity anao dia tomboa amin'ny ositra, tomboa amin'ny fahasoavana dia ampiasain'Andriamanitra foana ny farany eto ny fandarantsika tapitra fa afaka mbola miaraka aminay foana anao raha miditra amin'ny site web anay www.andramokaizao.com www.andramokaizao.com. Isy zareo aminatiny commentaire eo zany lien zany dia miklique eo fotsiny dia efa maheno radio mandeha andro aman'alina misy toeteny isaky ny adiny 3 amin'ny 2:07 amin'ny folo maraina na amin'ny 2:07 ariva koa misy toeteny foana. Dia raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandaro zao tsy naino hatramin'ny voalohany ianao samita in'ny tompo amin'ny zomantsika anao fety mahafinaritra hiaraka eto samita in'Andriamanitra maritatra amin'ny farany. Misaotra anao naharitra ny hatramin'ny farany voninahitra n'Andriamanitra iry ihany. Halleluia. Amen. Dia mino fa zay voalaza ny zavatra rehetra dia tompo aneo mba antsika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Mahery izy daholo.